Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falmeravantsika ny avako tratra ity Zoma fa 10 ny volana Janoary ity. Ny Mofonaina voalahatra otsika anio dia ny Romanina toko fahasivy. Romanina toko fahasivy, 15 ka hatramin'ny 9 Romanina toko fahasivy, 15 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ary dia anao amiko hoe koa nahoana izy no manome tsiny fa iza no manohitra ny sitrapony, tsy raha lehilahy, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra izay zavatra noforonina va hanao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao nanao ato zao. Ny mpanefy lany va tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga ka nivonga ny iray ihany no anaovany zavatra samihafa, ny iray ho ajainy ary ny iray atao tsinotsinona. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia tahany eo ny fahatezerany sy ampafantatra ny heriny azy, dia be faharipo ka mandefitra amin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosim-bana, mba ampahafantarina koa ny hareny voninainy amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboarany raha teo hazo voninahitra. Dia isika izay nantsoiny koa tsy ny avy amin'ny Jiosy ihany fa ny avy amin'ny jentilisa koa, araka lazainy aminao sea hoe iantsony tsy oloko hoe oloko, ary ilay tsy malala hoe malala, ary any amin'ny tany izay nilazana tamin'ny tsy oloko ianareo dia any no iantsona hoe zanak'Andriamanitra velona. Riray masino manamasena anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Efa nresantsika teto amin'ny Mofonaina ry havako maly to bokin'izay ampaminany ny taona vitsivitsy lasa zay ny momba ny ataontsika hoe prédestination na ny fanendrena mialoha. Ny matetika anorenana izy io dia betsaka ao amin'ny filazantsara ny jauna misy fa ao amin'ny epistily ny tamin'ny Efesiana toko 1:4 dia manazava Paoly manao hoe itsika dia efa nofidin'Andriamanitra talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Zany hoe talohan'ny fanorenana izao tontolo izao dia efa niantefa ny tamintsika ny fifidianan'Andriamanitra. Zay tsara faliana nefa ny teny hoe iza lay isika? Ny olombelona, zany hoe Andriamanitra tany am-pendohana dia efa nisafidy ny mbola tsy ary akory zany zao tontolo zao, dia efa nisafidy ny olombelona, nisafidy Andriamanitra ary ny olombelona hipetraka eto amin'izao tontolo zao zay asany tanany. Avelantsika izay adihevitra lava zay fa na inona dia mazava fa isan'ny maha protestanta atsika, ny maha kristianina atsika ny fanekena ny fitantanan'Andriamanitra. Tsy azo sarahana mihitsy amin'ny ataontsika hoe fianarana momba ny prédestination, ny fianarana fandalinana momba ny fahefan'Andriamanitra mitondra izao rehetra izao, souveraineté de Dieu. Tsy azo sarahana mihitsy ireo. Tsy hoe na inona ataontsika dia tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra foana tsika na inona. Fa zavatra telo mifamatotra: ny fahefan'Andriamanitra amin'ny zavaboariny, isika olombelona zay efa noharian'Andriamanitra ka hanana ny fahefana amin'ny zavatra rehetra, isika koa manana safidy ankalalahana. Samy hafa ny ataontsika hoe prédestiné sy ny programmé, oka koa hazava fa ndraindray koa afangarontsika ny hoe prédestiné sy ny programmé, zany hoe ny efa nalahatra hatramin'ny atsipriany sy ny hoe nofidin'Andriamanitra miloha. Somary ataontsika hoe isan'ny mampiady hevitra be dehibe ny kristianina izy io nandritra ny taonjato maro. Fa na inona dia voavaliny ity Romanina toko fahasivy ity ny apahany amin'izany fanontaniana zany. Ny fanontaniana voalohany dia izao asehoan'ny Romanina zany, antatasony saotan'ny Paoly any Romanina, fa na inona dia izao Andriamanitra tsy azonao mena tsiny mihitsy. 15 ianao ary dia anao amiko hoe
ka nahoana izy no manometsiny zany manometsiny ihany fa iza moa no manohitra ny sitrapony tsy raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra de mahana fahefana amin'ny zavaboary ny inona dia Andriamanitra mahana fahefana feno amin'ny zavaboary fa izao koa ny fahefan'Andriamanitra nefany de tsy fahefana mandrava ny asan'ny tanany ny fahefan'Andriamanitra de tsy fahefana manimba ny asan'ny tanany na mahana fahefana amin'ny zavaboary azy Andriamanitra de fahefana na fitantanana rehefa mitenitsika hoe fahefan'Andriamanitra dia aza donoina fa fitantanana zay contrôle fitantanana fanaraha-maso fivimbinana fandaminana zay no heviny no zany de izao ny fahefan'Andriamanitra tsy fahefana manakorotana na mifanohitra amin'ilay planiny momba n'izao tontolo zao fa ny fahefan'Andriamanitra de fahefana mandamina mitantana mandrindra fiainan'izao tontolo zao no zany dia na inona ny solomaso hijerenany hoe ahoana moa zany hitantanan'Andriamanitra ny fiainako dia izao ny fitantanan'Andriamanitra de mahasoa mandrakariva fa ny faharoa zay tsy tokony adonoina de ambaran'ny Paoly amin'ny Romanina 9:9 ihany fa Andriamanitra dia tsy hoe mifidy ny tsara dia manimba ny ratsy marina koa ny hoe misy olona nofidian'Andriamanitra ho very fotsiny tsy zay na misy olona no arian'Andriamanitra ho very fotsiny mazava tsara eo andinin'io manao hoe iantsony tsy oloko hoe oloko aho ilay tsy malala hoe malala any amin'ny tany zay nylazana taminy hoe tsy oloko ianareo no antsoina hoe zanak'Andriamanitra velona zany hoe Andriamanitra de fitiavana miantefa amin'ny olona rehetra ny antson'Andriamanitra miantefa amin'ny olona rehetra ny fitiavan'Andriamanitra iantso ny tsy oloko hoe oloko aho iantso ny tsy malala hoe malala hoy ny tompo zany hoe malalaka mihitsy zany fitiavan'Andriamanitra zany ho an'ny olona rehetra aoka zany tsy isy olona na iray azy eritreritra manao hoe Andriamanitra de niangatra ka misy olona nataon'Andriamanitra ho very ary misy olona nataon'Andriamanitra ho tafiditra ao fanjakan'Andriamanitra misy no fidian'Andriamanitra ho very ary misy no fidian'Andriamanitra no arian'Andriamanitra ho any amin'ny elo tsy planin'Andriamanitra mihitsy efa niresahantsika Andriamaka manao hoe tsy hita ao anatin'ny soratra masina mihitsy ao amin'ny Genesisy 1 sy 2 ny hoe Andriamanitra dia nahary ny elo ho an'ny olombelona fantatsika fa resahan'ny filazantsara natsoina hoe elo resahan'ny apokalipsy ny fisian'ny elo resahan'ny soratra masina mihitsy aza ny fisian'ny hoe elo fa tsy ny resahana mihitsy ny hoe ovinany no arian'Andriamanitra n'zany fa ny mpotona inona taiza teo amin'ny tantara no nanaovan'Andriamanitra izany elo zany ny antony tsy ny resahana n'zany de zao satria tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny elo tsy no arian'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny elo tany saina ao anatin'ny baiboly no arian'Andriamanitra ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo zao fa tsy ny tany sainy kosa hoe ovian'Andriamanitra nanao ny elo tsy misy tao zany manao hoe de namboatra elo ny elo Andriamanitra tamin'ny andro fahavalo ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany sanatria tsisy an'izany ao dikan'izany de zao tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny elo ho an'ny olombelona raha ohatra ka ny tany saina ao anatin'ny fahariana nanaovan'Andriamanitra ny elo de toy ny efa nieritreritra zany Andriamanitra nanana planina zany Andriamanitra hoe isy olona ho atao any amin'ny elo tsy misy hafa amin'ny hoe raha ohatra ka manamboatra fanariam-pako ianao de efa mieritreritra izao nany fa misy fako arianao fa Andriamanitra tsy nanamboatra fanariam-pako tany alohany satria tsy nieritreritra mihitsy Andriamanitra fa hisy fako sanatriany rano ho ariana fa izao namboatra ny elo Andriamanitra fa nataony ho an'ilay ratsy nataony ho an'ny devoly ny elo no zany dia tsy tafiditra ao anatin'ny faharian'Andriamanitra ny olombelona sy ny zavaboary mihitsy ny elo ao anatin'izany no hijerentsika manao hoe tsisy planin'Andriamanitra mihitsy hoe olona natao very satria na ny elo aza tsy planin'Andriamanitra ho an'ny olona zay no mahatonga antsika mahatokony hoe io Andriamanitra io de Andriamanitra fitiavana
io andriamanitra io de andriamanitra fitiavana, ary io ny mahamarina n'lay tononkirany besa hoe andriamanitra de fitiavana tsy namorona elo ho an'ny olona izy. No zany rehefa ko malala de asehon'ny Paoly am'ireo manina toko vasivy zany fa ny olona rehetra de nofidian'Andriamanitra, na ny tsy malala aza de tononon'Andriamanitra hoe malala, na reo zay nankahala azy ary na ireo zay nanombo anjesoa tamin'ny azy fijaliana ny jiosy io, na ho an'ireo izay tsy olon'Andriamanitra mihitsy azy de tononon'Andriamanitra hoe oloko, hoy ny Hosea toko faharoa sy ny Hosea 1:1 sy ny 1:5. Re afaka malala inona no hevim-panahy entina mampahirenao am'izao volana efa misasaka sahady amin'ny volana voalohany amin'ny taona izao. Zavatra telo lehibe. Ny voalohany any de tian'Andriamanitra ianao anaiky ny fandaharany. Tian'Andriamanitra ianao anaiky ny fandaharany. Rehefa mitenitsika hoe Iave na ataoko hoe Jehova dia ny hevitro teny voalohany indrindra de Andriamanitra toteny, eketeny, Andriamanitra ajaina. Raha mitenitsika hoe Iave na Jehova, Exodosy toko 27:20 de manao hoe izaho zay izy hatrizay de ny hoe izaho Andriamanitra zany io lay tompo, Andriamanitra lay mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra lay mpitondra ny zavatra rehetra. De tian'Andriamanitra mihitsy zao ajaitsika le avako malala fa tompo izy, eketeny izy, ary Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy. Tiany Paoly mihitsy ho takatritsika fa io Andriamanitra io zany de Andriamanitra izay nitaky fankatoavana amitsika. Ho atsika zay tratran'ny efa volavolan'ny toe-tsaina cartésiana, mpianatra Descartes zany, zay mametra-panontaniana mandrakariva amin'ny hoe nahoana, inona ny heviny, maninona moa no za sy ny hafa rehetra, dia tsy hoe diso akory zany fa na de ny tenin'Andriamanitra ara, na de ny fitiavan'Andriamanitra ara dia lasa isalasala atsika. Tsy tsika mieritreritra akory ny tsy akasitran'Andriamanitra, tsy tsika manadiady ny tsy akasitran'Andriamanitra, fa isika tsy mino ny fitiavan'Andriamanitra, isika tsy manaiky ny fitantanan'Andriamanitra, isika mikomy amin'ny fandaharan'Andriamanitra no tsy akasitran'Andriamanitra. Re avako ny kristianina dia nataon'Andriamanitra akato azy, ary eo no itoerany antsoina hoe finoana. Ny finoana dia tena fankatoavana fotsiny ho heviny, fankatoavana, fanekena ny baikon'Andriamanitra. Tsarotsika tsara Petera raha nytenenin'ny Jesosy ndre maka manao hoe mandehana aro-tsay amin'ny lalina ny aratonao. Petera dia be famalina manao hoe eny efatry ny alina ankeza eny efa nanarato teo hoe fa ahoana moa no hisy zavatra hitranga tapoka, alina tontolo zay tsy nahazo, inona moa no hitranga tapoka no de ahazo am'izao hitenenanao zao zahay, indrindra ny fotoana hitenenanao Jesosy, fotoana tsy fisiana trondro. Ny mpanarato de amin'ny alina ny manarato, aiza koa ny misy mpanarato amin'ny etoandro, ny trondro amin'ny etoandro efa milalao rano any amin'ny fanamban'ny rano, koa aiza nisy trondro andeha ho azo amin'ny etoandro, satria ny mpanarato amin'ny andron'ny Petera dia amin'ny alina asiana jiro eny amin'ny lakana, dia mazava ny rano de manatona an'iny ny trondro de atsipy ny arato de mahazo trondro. Amin'ny alina ny manarato ny mpanarato tamin'ny fotoan'andro. Fa amin'ny etoandro de efa miparitaka be ihany ny trondro, ary any amin'ny lalina izy de fa tsy ahazo trondro mihitsy. Dia iny Petera fa nitenen'i Jesosy manao hoe inona moa, ahoana moa no teneninao hoe alatsao amin'ny lalina ny arato, nefa moa satria anao lehilahy lehibe mpampianatra miteny ahako hoe ataovy de mba ataoko ihany lay izy. Dia teo Petera no gaga rehefa nahazo trondro be deaibe.
nahazo trondro be deaibe na tonga ny petera azo trondro be deaibe tsy noho ny finoany petera fa noho ny fahefan'ny Jesoa fahefan'ny tenin'ny Jesoa. Petera efa tsy nino efa tsy nino mihitsy petera fa ny tenin'ny Jesoa nampahazo trondro any petera napahavoakatra ny asan'ny petera. Noho zany ny ao ambadiky ny tian'ilay tantara ho azo de zao manao hoe mino fa mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, akatoavy zay zavatra tian'Andriamanitra ataonao, na de ao anatiny atao hoe fisalasalana azy ianao, na de ao anatiny atao hoe tsy fahatokina ary ianao, satria toetrantsika mandrakarivo petera, sara ny fiainantsika isan'andro petera. Tsika tsy maintsy misalasala mandrakariva, itsika tsy maintsy metra-pantany mandrakariva hoe eny de mety ko ve zany, eny de tokony atao ko ve zany, eny sy ny sisa rehetra de manao an'izay eny kanefa eny tsy tena izy zay tsika, eny ao anatin'ny fisalasalana, eny ao anatin'ny tsy fahatokinan'Andriamanitra. Nefa zay eny ao anatin'ny tsy fahatokinan'Andriamanitra zay ny tokony hivadika ho finoana amin'ny fiainantsika. Afaka malala ny zava-dehibe zany de zao ny fankatoavantsika n'Andriamanitra, ny fanekentsika izay asain'Andriamanitra ataotsika, ny finoantsika fa io Andriamanitra io de Andriamanitra tompo, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ho antsika, Andriamanitra zay tsy voafetra ny heriny, rehefa te hiaso izy tsisy mahasakana. Rehefa malala zay no entina mampahery anao hoe ny tian'ny Paoly takatritsika amin'ny Romanina 7 de ny hoe akatoavany sitrapon'Andriamanitra, ekeo fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ho anao. Fa ny faharoa lehibe zay tian'ny Paoly takatritsika koa amin'ny 9:20 dia Andriamanitra be famindram-po, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy ka dia hamotika na andrava, tsy zay, fa Andriamanitra be famindram-po ary de Andriamanitra zay manao zay atsara ny fiainantsika. Andriamanitra tsy manavaka na iza na iza, Andriamanitra be famindram-po ka manana anjara amin'Andriamanitra avokoa ny rehetra. Andriamanitra zay efa naniraka ny zanany ho ity am'izao tontolo zao ka manana anjara masoandro am'zan'Andriamanitra zany avokoa ny olona rehetra. Jesoa efa nanazava ny ondray maka ao amin'ny toroteny teny Mpitandrina tendrombohitra de atsika matitoko 5:9 ndray mandeha Jesoa nanazava manao hoe aoka ianareo mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo, fa io rainareo de zao mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tsy ny hoe ny tsara fanana ny olom-boafidy ihany no avelan'Andriamanitra azo masoandro, na avelan'Andriamanitra afaka misakafo, na avelan'Andriamanitra misy orana, tsy zay, fa Andriamanitra de mamindra fo amin'ny olona rehetra. Ary io nanazavan'ireo mpivaofy ny Exodosy sy ny boky ny Deutéronomie manao hoe mahasamihafa ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra. Ny famindram-pon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, fa misy kosa ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra zay ho an'ny mpino manokana. Famindram-pon'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao, tsy miangatra Andriamanitra, mahazo rivotra madio daholo na ny mino na ny tsy mino. Karakarain'Andriamanitra, omen'Andriamanitra masoandro na ny mino na ny tsy mino, omen'Andriamanitra fandriampahalemana na ny mino na ny tsy mino. Fa misy kosa fahasoavana manokana ho an'izay ao amin'ny tombo, zay le hoe tsy mampitovy ny manompo sy ny tsy manompo. Eo ny mahasamihafa ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Deutéronomie 7:20 de manazava manao hoe raha mihay ny feon'ny Jehovah'Andriamanitra ao anao, zany hoe raha mankatoa azy ianao, raha manaiky azy ianao de zao ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao raha miditra, zany hoe Andriamanitra de mitahy manokana ho an'izay mankatoa. Fa na ahoana de zao mazava ny tenin'ny Paoly fa ny famindram-pon'Andriamanitra de eto amin'izao tontolo zao. Tsy ohatr'izao ny olombelona raha tsy eo ny famindram-pon'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'ny Paoly any Romanina manao hoe efa nania avokoa ny olona rehetra, tsy misy olombelona na iray aza marina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy io Paoly, fa samy efa nania avokoa izy rehetra, ary satria efa nania avokoa izy rehetra hoy Paoly de zao ny fahafatesana ny tampony ota.
fa saingy namindra fo kosa tamin'izao tontolo zao Andriamanitra, namindra fo tamin'ny tany Andriamanitra, satria navelany ho faty teto am'izao tontolo zao ny zanany, natolony ho faty teto am'izao tontolo zao ny zanany. No zany de zao eto am'ty zao tontolo zao ty etoko ny famindrampon'Andriamanitra. Reafako malala lay Andriamanitra be famindrampo, lay Andriamanitra loharan'ny fahasoavana sy fitahina, zay ny tiany Paoly ho takatrao amin'ny Romanina 5 hoe marina fa mety misy lazain'ny Paoly hoe ninan-davan'Andriamanitra anjiozy. Nahoana moa no eritreretinao fa ianao le olona ny lavina, fa nahoana ny tsy eritreretinao fa ianao le olona tiana, nahoana ny tsy eritreretinao fa ianao le olona tonen'ny tompona hoe malala, nahoana tsy ianao no mieritreritra hoe ianao le tononona hoe oloka ianareo, fa maninona ny mieritreritra ny hoe za le olona ny lavina, satria mpisalasala in'ilay ratsy ianao. De mieritreritra manao hoe sao de zahara lay ratsy, sao de zahara lay tsy tiana. Tsia, ianao lay tiana, ianao le olona tononona hoe olon'Andriamanitra, ianao le tononona hoe zanak'Andriamanitra, ianao le tononona hoe malala hoe masoko ianao. De aza misalasala am'zany de afaka malala, aza misalasala ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Mety eritreritra hoe ka za ange tsy tanterake, ka za ange ohatran'izao ka za ange tsy miny fa be fanahina, za ange mora tezitra ray, za sy ny sisa rehetra zay mety ho ahitanao ny tenanao. Endrika fiampangan'ilay ratsy anao ihany zany. Zany akory tsy milaza hoe tsy manana zavatra tokony hibebahana ianao, mana zavatra tokony hibebahana tokoa ianao, fa ianao efa zanak'Andriamanitra, efa zanak'Andriamanitra isika noho ny am' Jesoa, satria tsika nandray le famelan-keloka tamin'ny alalan'ny batisa, tamin'ny alalan'ny fanazana ny tombo, tamin'ny alalan'ny andraikitra maro samihafa zay nekentsika teo aminy, tamin'ny anekentsika ny antsony ka nanonony antsika hoe voavela ny helokao. Fa inona ny dikan'ny famelan-keloka tononona ho anao isan'alahadiny, ho anao angeny fa tsy ho an'ny W sanatria, ho anao iny fa tsy hoe ho an'ny fanaky ny fiangonana, fa ho anao miangona ao am-piangonana no hitenenany tompo hoe voavelako ange ny helokao e. No zany de zao aza mieritreritra ianao fa tsy olon'Andriamanitra, aza mieritreritra ianao fa ianao le hoe tsy malala, ianao lay malala, ianao lay tian'Andriamanitra, dia aza misalasala am'zany mihitsy rehavako malala. Ny asan'ilay ratsy voalohany de mampiditra zay fisalasalana zay ao anatintsika. Aza donoana fa na i Jesoa aza de nataon'ilay ratsy faka nalaim-panana ataony hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao. Nampisalasala iny zany Jesoa hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de tokony ataonao ty. Rehavako malala ny fakam-panahy de mampiditra ao anatina fisalasalana mandrakariva ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mampiditra anao, mampisalasala anao ny momba an'Andriamanitra, mampisalasala anao ny fisian'Andriamanitra, mampisalasala anao ny fitiavan'Andriamanitra anao, mampisalasala ny mahavoavela heloka anao, mampisalasala ny mampino anao. Zany rehetrany dia asan'ilay ratsy ao anatin'izay fifandraisanao amin'Andriamanitra. Rehavako malala, io no mahatonga ny Jakoba ny temana hoe tandremy tsara, fa izay tanterahina, zay atao anatina fisalasalana de tsy akasitrahan'Andriamanitra. Rehavako malala, minoa aza ny famindrampon'Andriamanitra, minoa ny fitiavan'Andriamanitra, fa efa voavela ny helokao, efa ao anatin'ny satany mahazanak'Andriamanitra ianao. Tsy hoe rehefa nanolo tena ho an'ny tompoko ianao de tonga anjely, tsy zay mihitsy. Abrahama rehefa nantsoin'Andriamanitra ka niala tamin'ny taniny, tsy tonga anjely akory izy, fa tonga Abrahama ny anarany. Fa rehefa nantsoin'Andriamanitra izy ao amin'ny Genesis 2:20, 2:10 ka niala tamin'ny trano ray, tamin'ny ray niala tamin'ny toetran'izao tontolo zao ho andeha hanaraka an'Andriamanitra de tonga Abrahama izy, fa tsy hoe tonga anjely akory izy. Paoly rehefa nantsoin'Andriamanitra teo an-dalan'ny Damaskosy dia tsy hoe tonga anjely akory Paoly, fa lasa Paoly ny anarany avy any amin'ny teny hoe Saoly tonga Paoly. Petera rehefa nantsoin'Andriamanitra dia Simona ny anarany, fa tonga Petera izy, fa tsy hoe tonga anjely akory izy, nanana vatana ihany izy, nanana maso izy, na mety solafaka koa ary izy, mety mpitrangana laim-panahy ohatry ny olona rehetra izy, fa zany rehetra zany tsy nanozongozona ny fitiavan'Andriamanitra azy, sy nanozongozona ny fitiavany ny antson'Andriamanitra. Fa izao rehavako malala, tokony ho an-tsainao hoe za de mila mibebaka isan'andro, mibebaka isan'andro ianao, mifono isan'andro ianao, fa izao zanak'Andriamanitra ianao.
na inona de mino zany sata omen'ny tompo anao zanany anao malala io masony zay ny tian'ny Paoly takatra am'ty Romanina toko fasivy ity. Ary ny fahatelo farany izay hoentina mampahery anao dia izao ny famolavolàn'Andriamanitra anao. Oarina amin'ny tany manga ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra mamolavola antsika am'izay zavatra fantany fa tokony ataotsika. Io Andriamanitra io zany de izao manefy antsika, mamolavola antsika mba hahatonga antsika ho azo ny ampiasana amin'ny zavatra tiany ampiasana antsika. De matoky ary fa ny zavatra rehetra zay lalovanao de famolavolana no heviny. De matoky fa famolavolana tsara zany ny zavatra rehetra. De matoky fa mitaiza mamolavola manefy Andriamanitra. Vavakarisika tompo misaotra anao zahay fa azona iantoka ankehitriny ny fitiavanao, ny famindramponao, azona iantoka fa mamolavola sy manefy anay ianao, ary ny fahefanao Andriamanitra de mitoetra aminay, fahefana izay mamonjy anay, miantra anay, mivimbina anay. De ampahery izy tompo, atoky anao, ho faly aminao, isaotra anao fa Andriamanitra tsara ianao. Mitondra anay mandrakariva amin'ny fiadanana sy ny fifaliana. Aza velanao ho mpanimetsiny ianao zahay fa ataovy mahay misaotra anao, ataovy mahatoky fa fantatrao zay asambatra ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.